Fanomerabantsika tsirairay avy indray amin'ity sabata fa 3 volana febroary ity a. Miraro ny soa indrindra ho anao mba ho tontolo andro mba hampitahiana sy mba hampifaliana mandrakariva ny tontolo andro antsika miavaka an'io. Indray ten'Andriamanitra isika amin'ity maraina ity a, ka mialohan'izany anefa dia hivavaka. Ry Tompo Andriamanitra io, ry Ray mpamindra fo ianao ilay mahefa ny zavatra rehetra, no antsoinay amin'izao maraina izao. Angataka aminao izahay mba hanatanteraka ny teny nolazainao tao aminay, manao hoe raha misy 2 na 3 miantso amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ankehitriny izahay dia vitsivitsy maromaro miantso anao, hinonay tokoa fa eto ianao. Tompo, ankahirezy ny fonay, toa moa tao amin'ny mandrakariva ho eo amin'ny tongotrao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe mitondra fiainam-baovao ny baiboly. Nalaina amin'ny Petera voalohany, toko voalohany 7:20, manao hoe fa ifateraka indray ianareo tamin'ny tsy mety ho loha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Amen. Voambara ao amin'ny baiboly ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia fanambarana avy amin'ny avo indrindra. Tonga olom-bovao amin'ny lafiny rehetra izay mampiatra an'ireo fahamarinan'ireo ao amin'ny fiainany. Tsy hoe omena herin-tsaina vaovao izy fa esorina kosa ny aizany tsy fahalalana sy ny ota izay manembatsembana ny fahatakarany. Ilay teny hoe omeko fo vaovao ianareo dia midika hoe omeko saina vaovao ianareo, miaraka mandrakariva amin'ny fiovam-po, ny fahatsapana mazava, ny adidy amin'ny maha-kristianina sy ny fahatakarana ny fahamarinana. Izay mandinika kaiky sy ao anatin'ny vavaka ny soratra masina dia azo fahatakarana mazava sy fahaiza-manavaka ny tsara sy ny ratsy, tahaka ny hoe mitombo ny hitan-tsaina rehefa nitodika tany amin'Andriamanitra izy. Voarakitra ao amin'ny baiboly ireo foto-kevitra iorenan'ny tena fahalehibiazana marina rehetra sy ny tena fahombiazana marina rehetra ihany koa, na ho an'ny isambatan'olona io na ho amin'ny firenena io. Ny firenena izay mamela malalaka ny soratra masina ihely dia manokatra ny lalana ho an'ny fandrosoana sy ny fivelaran'ny sain'ny olona ho aminy. Mamposaka hazavana ho amin'ny aizina ny famakiana ny soratra masina. Rehefa halaliana ny tenin'Andriamanitra dia hita ao ireo fahamarinana mitondra fiainana ao anatiny. Hisy hasambarana miampita amin'izay mifanerasera aminy ny fiainana izay manaraka ny fampianaran'ny baiboly. Anarivony no efa nanovo tao amin'io ranonaina io kanefa tsy mba mety miaina mihitsy na ritra akory izany. Anarivony ihany koa no mametraka an'Andriamanitra teo alohany ka voaova araka ny endrany noho ny fibanjinana azy. Toa mandoro azy ao anatiny ny fanahiny eo ampiresahana momba ny toetrany sy ny hoe iza moa Kristy ho azy ary iza moa ireo ho an'ny Kristy. Mety mbola isan'arivony hafa koa nefa hirotsaka an-tsehatra, hikaroka ny hazavany miafy ny famonjena. Isaky ny mikaroka nefa isika dia mino marimarina tokoa fa hita zava-dalina izay mahaliana lavitra no izay fanambara. Arakaraky ny andinitsika na soratra masina no halalantsika ihany koa sy hampitombo ny finoantsika ho aminy ary hatsapahantsika fa manana zavatra tsara lavitra no izay eritreretiny saintsika ho antsika tokoa Andriamanitra. Dia raiso ny baiboly eo aminao aza atao haingon-trano na haingon-tanana fotsiny, fa ao aminy no ahitanao ny rehetra sy ny fahamasinana avy amin'Andriamanitra. Amen. Iranay tsara indrindra izay an-danitra, mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Misaotra izay mampitodika anay ny amin'ny fahamasinana avy aminao. Tao amin'ny alalan'ny fanahinao masina izahay azoty handika ny teninao ary ihany koa handray izany ho loha laharana eo amin'ny tontolo isan'andro anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.